manasa anarany fampalavao ty takariva ity isan'ny vaovao nisongadina ro entina amintsika amin'ity takariva ity ny fiaonan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy Andriamatoa Rajoelina sy ny tenan'ny mpanao gazety eto Madagasikara nahafahana manjery ny amin'ny fantsina izay mety ho atao amin'ny oentina amintsika amin'ity takariva ity ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa manodidina ireo raharaha mafapana eto amin'ny firenena nazahoana akom-baovao ihany koa ny amin'ny fanomanana ny 5-10 taona ny tafika anabakabaka sika araka ny fanambara teo dia manasa no mpananjana anaraka fampalalam-baovao ny farany lafim-baovao tanteraka aloha no hoentsika amin'ny santatrano fampalalam-baovao mahavarina fa dia fampitadiavana amin'izao fotoana izao ny vola madinika misy marika FR amin'izao fotoana izao dia sany teratany vahiny mihitsy vidy lafo dia lafo ireny vola madinika ireny tsy fantava nefa ny tena dia lafo dia lafo fanazavana toy izao ny fanazavana ireto vola misy ny marka FR toezana ny teny hoe franc izay anaran'ny vola frantsay teo alohan'ny euro izay ampiasaina ny Europa ankehitriny io dia fantaro ary fa tena manandanja be teo amintsika amin'izao fotoana izao satria dia olona mahasamy vidy hatrany amin'ny 70 tapitrisa ka hatramin'ny 80 tapitrisa ariary ny singany iray tsy mahampino raha ny fahenoana azy zany fa nanatra fahavononan'ireo voakasika mivantana amin'izany izahay ka hiditra eo amin'ny sehatra ny fanakalozana ara-barotra ny rotonta izany hoe ny tomponentana vola farantsa frantsay taloha sy ny mpividy vao niala tsy nanatrika toerana tsy napojana ny tsangany izany kanefa dia zava-nisy voalaza fa vahiny hatrany no mpividy ny vola farantsa tahako toy ny ary tena mahasamy vidy tokoa nataony fanadihadiana ka fantatra fa teny mitotobato eny ambondrona no feno azy taloha saingy tsy ahitana ntsony ankehitriny nalefa ny lavidavitra ihany ny fikarohana ka nisy ny nijory vavolombelona fa ny mireny doany na toerana fanandrony ireny no mbola misy ireto vola ireto sy ihany amin'ireo tokantrano mbola mandala tokoa ny fombandrazana tandremo nefa fa misy ihany koa ireo toerana manatantara izay fa leham-pizahatany no ahitana ireto vola ireto ka tokony raisina ny fepetra mifandraika amin'izany sao manjavina tsy misy tavela ny vola sisa miangana ho an'ny olona izay nanontanianay dia nilaza mazava fa raha mampandroso sy mampanankarena ny olona indrindra fa ny malagasy ny tahaka izany dia tsy hita izay maharatsy azy teo amin'ny toerana io ihany koa na ahafantarana fa misy tokoa ireo olona ny ambasady miasa sy mony eto amintsika ny lina dia lina amin'ny lakilosy vita avy amin'ny fonte fantatra ary fa ampiasainy ireny briquet na vata kely mamoaka afo ireny entina hitiliana ny lakilosy vita amin'ny fonte na tsy apetraka iray minitra monja eo ambonin'ilay lakilosy ka raha mangotraka toy fipokiny ny rano ao anatiny dia izy izay ka mahatratra amina miliara ny vidiny fantaro fa ny atao hoe fonte dia ny fandrendrehana miaraka ny akora kibon'ny tany cuivre sy ny détain izay antsoina hoe koa R1 ao anatin'ny afo mahatratratra ny 290 degré Celsius